Heverina niditra ny faritry ny sekoly ireo mpianatra tao aorian'izay, saingy mbola ny toy ny orakoraka sy ny tora-bato. Nisy tamin'ireo mpianatra no naratra tao anatin'ireo fifandonana tamin'ny tandro filaminana. Mahakasika ny androany zany mpianatra enina ny fito ny fitambarany ny maratra. Ny ray moa efa ny evakena eny amin'ny Astiera, eny amin'ny hôpitaly ny tena gravy, ny maratra kosa tsy samiakatra noho ny antony samihafa. Voatifitra ny tena nahatonga an'ireo ratra tamin'ireo mpianatra ireo, hoy ireto mpianatra ireto. Ny maratra zany tifitra zany izy io, voatifitra kaoutson sasany de ny sasany lacrymogène, de le lacrymogène no nidona tamin'le tratran'le boakely zany de mamoaka rà ny mikohaka izy de mamoaka rà, de izy no grave atao radio izy. De ny sasany ety amin'ny dokotera ihany, ny sasany zany maratra sy ny sisa, voatifitra amin'ny loha, voatifitra amin'ny lamosina sy ny sisa, misy voatifitra amin'ny molotra, mialatra amin'ny nify fa vita tety ihany. Fa le ray no tena nentina bajaja nakany Antananarivo. Zony izy ireo anefa nitakiana, hoy ireo mpianatra. Izahay nitaky ny zoanay ara-dalàna, nitaky jiro zahay de maninona zany zahay no filaminana lefa ty aminay aty andratranay. Solution de tavinay de ratra sy fandratrana ve zany no menanay. Nitaky ny zoanay zahay Miantso ny ijerenan'ireo mpianatra naratra arak'izany ireto mpianatra ny politeknika Vodivorona ireto. Zany mangataka ihany koa ny ijerevana an'ireo mpianatra maratsa reo fa hatramin'izao aloha zany tsy misy solution mihitsy, dia tsy hijanona zahay raha tsy mahita solution zay ekenay rehetra ny solution-nay rehetra. Marina fa ny grevenay androany dia hevitra nay rehetra, tsisy olona mandrisika anay fa izahay ihany nanapa-kevitra hoe tsy rariny zao tsisy ambadika politika. Mbola nanao ny hetsika hatramin'ny ora tolakandro ny alan'ny mpanao gazety tena toerana moa ireo mpianatra ireo androany ary mbola teny ihany koa ireo mpitandro filaminana. Topotopoka fomba naponga mikotaba ny marokolonga asakasaka izay tsy ho tonga fa ny fifampitanany be sy maro efa mazava aloha ny amin'ny alakamisy. Azo reny arifeo izay efa nilazany amin'ny hoe atsaharo ny ramatahora tsy ekena ny mamaly fitakiana andrany amin'ny heritreritra so fototra ho an'ny olom-pirenena rehetra ny fahazoana jiro sy rano tokony ho henonina sy hovaina aingana ny olana fa tsy finoana ireo tanora sy izay rehetra sampeny araka ny voalazana izay vaovao notsingaina tao amin'ity tanindrazana. Mikasika n'ilay raharaha nafatesana sonoa dia mazava zany zao fa dia piasany ihany noana mono ireo sonoa teto 67 hectara sud voasambotry ny polisy ny 20 septambra teo ireo rola tomponantoka tamin'ny famonoana ireo sonoa miana dahy tompon'ny restaurant Venus 67 hectara. Voalaza fa piasan'izy ireo ihany reto na vita izany reto ary ny aiky ny elony moa izy reto rehefa taoriana ny fanadiadiana resaka lonilony nisy tamin'ny rotota no nahatonga an'izao ary fangalarana vola tao an-tsena no antony raha ny fanadiadiana ary ny 20 septambra no nanaovana izany. Ny 20 septambra kosa vao hita ny razana izay tao an-tranony ihany. Vaovao anisany matsaiky nefa tsara ihany koa fantatry ny rehetra OITF izay anisan'ny influenceur mitambazora tserasera. Misy polisy gendarme maramila zao izy amin'ny 20 septambra 20 avy zao izay tifitra lacrymogène nefa rehefa hody ao an-trano hariva dia tapaka ny jiro ary tsy misy rano koa ao aminy. Somary sitaka kely tsika andeha kely ho any ivelany ihany raha ny vaovao ny omaly izay anisan'ny nalaza ihany koa aloha zany dia lasany Ousmane Dembélé ny Ballon d'Or. Ilay frantsay Ousmane Dembélé mpilalao an'ny PSG no nandimby any Rodri nandrombaka ny Ballon d'Or 2022 na fatbola 7 sy tolotra 10 izy tamin'ny taom-pilalaovana iny amboara efatra kosa no azy niaraka tamin'ny ekipany zany anisan'izany moa ny Ligue du Champion. Il Lamine Yamal no faharoa sady nahazo ny trophée Coupa. Ile Portugal Vintia kosa no nahazo larana fahatelo ary raha ny mikasikasika ny Vini Junior dia tany amin'ny larana fahaenina ambin'ny folo tany no nisy azy amin'ity filaran'ny Ballon d'Or ity raha toka larana faharoa moa izy tamin'ny taondasa teo.
atreny koa ny maratana tompomaso am'ty amarana ity izay isaonanao nakafi zany ary mbola betsaka ireo vaovao kanefa montsongainy zay satria maro ny zavatra mbola azo ifampiresahana ka any amin'ny be maritapany faharoa irana amin'ireo mpanao gazety zay efa mioma koa manao ambadika ao no amela belarana zany ka anasananao sisaraka aminay hatramin'ny eny ary mahery telo amby folo mihitra ny amin'ny valoloha maraina miarabanay tompoko lasy tompoko vavy manamafy n'izay efa nataony namana ny aloha lalana teo ao anatin'ny fandarantsika amin'ny rahalaza no araka anao tontosana zany am'izao fotoana zao toy ny mazatra tokony falamanana avy amin'ny gazety hitandrazana dia miaraka amin'ny Roland Bruto efa miatrana daholo ihany koa ny mpandrarao amin'ny lafin'ny teknika misy an'ny Sam manao zay andrenesanao ny feo any amin'ny toerana maro samihafa zay andraisanao an'ity onjam-peo ty na hita toerana anao any ampitandranomasina na ny ivelan'ny faritra ihany keo amin'ny fanjoina zany amin'ny alalan'io tambazotra serasera manao ny fandrarana kapobeny ihany keo dia efa miaraka koa tahina kely sy namana eny ary tokony falamanana miazakazaka be ny raharaha fa anisany zava-dehibe aloha mba resahana ihany aloha le zany fa dia mivoaka aloha zany tamin'ny Maleriva na fanatanjahanteny io satria efa ndresaka fanatanjahanteny tsika omaly tamin'ny hoe tompon-daka eran-tany eo amin'ny lafin'ny tsipoka nety be fa eo vaovao maneran-tany isan'ny malaza ihany koa satria ny baolina kitra moa zany dia tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny sport marava ihany dia io moa zany somary hoe surprise sady surprise ohatsy dia surprise loatra aloha na dia hoe samy miandrandra zany ihany koa raha le pilalotzareo Barcelona sy ny zareo frantsay zany Lamine Yamal sy Ousmane Dembélé dia lasan'ny Dembélé zany aloha no voaositra ho Ballon d'Or 2025 nisan'ny hoe tombony be lehibe ho azy aloha zany Champions League nazony zareo an'ilay amboaran'ny Europa zany Champions League dia isan'ny tombony lehibe ho azy nazahoana zany akoatran'ireo ataontsika hoe performance hafa zany satria lalaon'ny FC Barcelona moa izy iny taloha isan'ny hoe nisorany équipe taloha sy ny équipe formateur sy ny sisa ary Dembélé hatramin'izay ohatrany tsy dia tafiditra tao anatin'ny hoe dimy voalohany na folo voalohany ohatrany tsy dia tazana fa tamin'ity zany ohatrany tonga dia hoe iny fa niakatra ny olona herintsika lehibe nananan'ny équipany zay nazo ny Ligue des Champions zany fa nanao ataontsika hoe makamaro mihitsy le PSG satria ny mpanazatra ny zareo dia isan'ny mpanazatra mendrika tamin'ity andihany ity ny mpiandro Tsatokazo dia Gigi Donnarumma zany dia isan'ny nahazo an'ilay loka ihany koa tamin'ity nefa iny dia isan'ny antoko ny fandresen'ny PSG ihany koa tamin'ireo na fotsiny ny tsinapoziko ny filarana anisan'ny ilay brésiliana Rafinha zay hoe isan'ny tokony tsaratsara toerana kokoa fa tany amin'ny larana fahadimy izy izany hoe mpamomby baolina betsaka indrindra ao amin'ny Barcelona isan'ny iny ndray zany efa somary taraikitaraiky kely izy ary ny équipe-ny Real de Madrid ary ohatrany tsy dia tonga nanatrika ohatrany tamin'ny taondasa zany hoe io moa zany le resahan'ny any ivelany hoe misy karazana ady mangatsika hoe izy aloha tsy kolikoli eo amin'ny tsy idirany ka tsy idirany mba azo lazaina fa lalao ny afrikana voalohany aty Afrika zany zao raha infilarana iny dia ilay egyptiana i Mohamed Salah satria ilarana faefatra izy tao anatin'ny ilay hoe Ballon d'Or teo izy ty Lamine Yamal ihany koa efa tao anatin'ny tamin'ny taondasa izy no efa nazo an'ilay Copa Trofia tanora isan'ny hoe mendrika mbola azony tamin'ity amin'ny heritaony io alainay Ballon d'Or io moa zany famehandreo le zandrikely latsaka ndraiky amin'ny roapolo dia mbola lasany io moa zany azakazaka be satria isan'ny mbola manana faniriana ary manao tanjana ho azy zany zao lay mpilalao frantsay ihany koa Kylian Mbappé izy ohatrany tana larana fafito izy teo sa fahafiry somary zany efa nampion'ny teny zany satria tsy fombiazan'ny club anisy azy ihany koa aloha zany tao anatin'iny tao mpilalovan'ny na dia isan'ny meilleur buteur izy tao anatin'ny saison fa ny club anisy azy tsy zany sanengany ireny mba hoe ho an'ny mpilalao malagasy satria efa mba manomboka hitan'ny olona ny antsika aloha zany ary efa mba milalao any Afrika any zany zao fomba vitsivitsy fa ohatrany mba somary nanaitra kely ale misy ohatrany hoe Nicolas zany hoe lalao any Soudan zany mola izy ny Soudan tsy hoe akory fa Soudan zany dia isan'ny firenena manana arena ihany izy satria izy manana arena kibony tany oton'ny solika zany fa ny expat izy zany any izany hoe mpilalao matona tsona fa tsy andrafitra mibaratranina tsony zany zany donc zany mila lehibe
be dehibe zany toerana banga ao anivon'ny bary antranona aloha zany eto Madagasikara de mila manezakezaka koa zany ny soaranahirana kely fotsiny tamin'ny Nicolas zany tamin'ity ilay hoe nalaina izy nandrafitra ny Ergecopolis renfort ty tsy afaka lalao izy satria efa misoratra ao anatin'le club anankiray zay hoe mifaninana ihany koa anatin'le fifananana ny Ergeco de zay somary hoe olana kely fotsiny fa rahasoa ny zalahy satria isan'ny karazana hoe vitrine ho an'ny zareo iny le lalao ataontsika hoe parcours vitan'ny Barea zany tao anatin'iny fifananana tranona tamin'ity taonty iny de mirary soso fombiazana ho an'izy ireo satria de efa lasa ao anatin'ny squadiny expat zany izy ireo ary namela varavarana namela toerana betsaka ihany koa zany ao anatin'ny Barea zay mihitsy le izy hoe satria divana ny toerana ao anatin'izany ekipa pirenena zany divana ny toerana de tokony aneo zany ataontsika hoe fikirizana mamaritra ny tanjona ary ny filofosana ao anatin'le izy eo koa ny fitondran-tena zany isa mamaritra an'izany de mirasoa ny mpanao fanatanjahantena amin'ny ankapobeny indrindra ho an'ny Malagasy satria de isan'ny voninahim-pirenena ihany koa zany mba tsy zavatra hafa no ampalaza n'ity firenentsika ity fa mba hoe amin'ny sehatra samihafa maro lafy anatin'izany ny fanatanjahantena asiana fain-kely samy mba de hiditra ao anatin'le andrasan'ny olona ihany sika ao anatin'ity raharaha ty nda izy aty izy ary mena ny tokony apahany any resaka baolina kitra teo ny baolina politika sy ny hoe baolina délestage jiro tapaka rano tsy misy izany mbola hoe mitana ny sainy maro satria raha tao tanatin'ny andro vitsy zany tsy nisy hoe nanomboka lahady sabotsy lahady latsinainy tsy nainona hetsika foana de tery avontoforona sy maro nafapana omaly maraina mandrapa-toandro ny andro de takan'ireny moa zany rehefa hoe rano tadiavina de morego ny tonga de vao maika mampiakatra lay maripana sy fifandonana maro samihafa enjakenjana raha ny zava-nisy maro satria tena hoe nisy zany asa hoe lacrymogène venina tonga de narasy reny sa itony antsona hoe balaka otso itony fa raha fijery azy loatra ny balaka otsoa misy mpianatra tena voany amin'ny faritra lohany misy any amin'ny takibany misy any amin'ny teo amin'ny dimy teo fa ny zava-dehibe sy ny hoe mila tonga ao an-tsain'ny rehetra fotsiny hoe tena nahoan'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra hoe tena ny fifihezana ny hoe mpanao fihetsiketsehana sy tena hoe fampitomboana ny emoreky ifandona amin'ny vahoaka ve ny vahaolana sa lay hoe vahana ny olana jiro sy ny rano efa petsaka ny zay nampanantena izay fa ohatrany hoe atreto ohatrany zay zany nisy hoe tena fomba fiady fomba fiasa hoe ampitomboana ny emoreky raha tsy liamba vahoatsy ofisialy efa miakatra ny Moramanga ka efa miakatra ny Moramanga zao io zany tsy ho zava-baovao zany ary tsy ho gaga mihitsy raha ohatra ka isy trangana izy zany tao anatin'le hetsika fotsy reny hoe avarian-tsahabe de efa mandeha sivana avatia iny ty izy avatia nosy miakatra niny amboda iny de efa mandeha ny sivana any Soarano de efa mandeha ny sivana mba hametrahana ny faritra ampovoana analakely sy ny etsetra iny ho faritra tsy azo hitangorongorona vezivezena na hoe manao andihany efa nitranga zany tamin'ny hetsika fotsy tsy ho gaga am'izany aloha raha ohatra tanga amin'ny alakamisy tsy le tsofina de atao tanàna matiny Antananarivo fa tsy navaty amin'ny mpanao fihetsiketsehana raha fantariko azy manao an'le tanàna fa ny fipetra mety ho raisy ny fitondram-panjakana no ahatonga an'izany eo zay zany le zavatra misy fa ny afotsiny zavatra mampametraka ny fanontaniana ingery toko raha fahalamanana de ombenimbeny ary anaovana serasera foana misy hoe gestion démocratique de la foule de inona moa le gestion démocratique de la foule de hoe tsy sina hoe fampiasan-kery avy hatrany zany fa le hoe arovana hoe manao balizy fotsiny zany ao anatin'le zavatra mitranga fa raha le votovorona omaly aloha zany de tsy zay ny fahitako azy hoe jiro miverina amin'ny laoniny no andrasana dia erisetra zany aloha ny teny de misy moa hoe ka mitorabato ny andaniny de matra an'izao le kilina satria ity kosa nge le zavatra manahirana matramin'ny fakomaly somaly moa zany de manao sisilany be le serasera atao tsy zay tsy miteny na olona avy ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika na tompona andraikitra teo aloha na anaty gouvernement de miteny daholo zany efa tsy vahaolana etan'ny fanjakana zao fa anatin'ny fiadidinan'ny repoblika zao nisy olona anankiroa no niarany teny ministra ny
angofosina koranafy koa moa miteny tsapanay ny hoe favoazana raha tokarena fa lay faty karaha tokarena tsy tsapany zareo de afa iverenako ihany le izy le mahatonga ny fanontaniana mipetraka mantsy hoe tena mahavaolana ve ary tena mbola azo antoka hoe ahita vaolana ve na hitondra vaolana ve zao ataontsika fitondram-panjakana zao ny antony mantsy de zao iverenana kely le tranga vodivorona tam'le nisy tranga zany teny nisy fahamaizana sy fa resaka hoe nito tamin'ny tsy fisina herinaratra sy fotodrafitrasa am'le anaran'ny mpianatra tonga teny iny ministra ny ministra voalohany amin'ny ambaratonga ambony de nanao fanazavana de zao de zao vaolana etsetratsetra de manina vaolana ve le natao te sa pomady le pomady maty de hoe manala fanahitainana kely vetivety fa tsy manasitrana zay le zavatra amitranga selfie de ohatrany hoe lasa fanaovana selfie de famoahana sary fa zao zany le zavatra amitranga ka zay le izy hoe raha pomady fanalana fanahitainana na tsy haiko hoe raha inona moa le fanaony mate mba sio kely doliprane na inona koa le nakare eferalgan zany a de efa nisy nye zany ohatrany firesana hoe eny efa ena kely io resaka délestage io raha ny firenena zao no resaka hoe tsy tokony nisy délestage tsony ao anatin'ny ora fiasana amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 10 ora alina izahana lefa ray milina mandeha gazoal de ny ministre ohatrohatr'izany any lay fomba firesaka omaly fa tsisy vokany a de ny manahirana ihany koa anatin'le izy ohatrany hoe raha mijery zany zao ny fa nykevitra nataon'ny talian'ny seraseran'ny fiadidinan'ny republika de ohatrany hoe lasa fanenjehana mpanohatra ny tena toerana hoe marina fa misy ny olom-bahoaka misy fiatraikany délestage fa raharoto ny mpanohatra de tena angaminy mpanohatra ny mety mahavita rano fa le izy olona saramba be mbahoaka fa ohatrany hoe mitady an'izay tiana ho asina sy hoe tiana ialana balatra any ao anatin'le izy hoe manararoatra ny olana ara-tsosialy ka le olana ara-tsosialy mandao ataona sy vova niainga tany amin'ny 7 sy 4 arivo mandraky tiany androany tsy hita ihany zay vahaolana de araka ilay teny bredo teo hoe mbola misy azo antenaina sy hoe tena mbola antenaina isy hoe vahaolana ve ty fitondrany ty eo anatrela zava-misy am'izao ie ny lizy de misy moa zany avetsy amin'ny ataontsika hoe ny pomba fitondrana sy reo ataontsika hoe mahazo tombony reo vitranisa mahazo tombony amin'ny zavatra misy am'izao fotoana zao de le hoe aza manakorotana tena zany hoe raha fa tena mijery sy mandinika le zavatra resany ary tokona fahalamanana de hoe aza manakorotana ny fihinananay zay alolotomony de hoe fihinananinona de zao fotsiny ny zavatra ny tranga tamin'ireo afera maro nipoka teto Madagasikara sy tany amin'ny ivelany tompona niraikitra ambony na tamin'ny niandrom-panjakana samihafa dia manaprofo fa misy mihinana ao ambadiky ny ara-dalàna dia tsy gaga mihitsy raha miteny hoe aza manakorotana de manakorotana ny fihinanan'izy ireo de mipetrapetraha fa tsisy sakafoana le sakafo mako re sakafo eto satria oporo fotsiny ireny raha boinina le C triple 7 boina 700 fangamo reny de vitan'ny retonton na hoe rydaday mivarotra mangidy sarotra na ry tontolo mivarotra kafe na ry balita mivarotra voanjo tsy mahavita an'izany serana boina 777 zany fa tsy maintsy olona manana fahefana no afaka manatanteraka aratra am'izao koa le misy ny transport ohatra mbola tsy voateny tsy efa ray volana koa tokony valamanana tsy mety voateny le izy sary tadiavana koa ve le olona apetraka amin'ny toerana io sa mbola misy atra prémistre polyvalent eny ak'izay moa zany super ministre l'izy inge mety ho zay fa fotsiny hoe me mazava ankehitriny hoe aza manakorotana de satria mety mivoakitikitika ny fihinanany sasany ireo vitsivitsy anisa zay mahazo tombotsoa amin'ny zavatra misy am'izao fotoana zao de zay no endriky lety hoe manakorotana fa tsy tsapan'izy ireo mihitsy fa mikorotana tompoko ny fiarahamonina resaka tsy fandripaleminy mikorotana tompoko ny fiarina vokatra ny tsy fisian'ny herinaratra mikorotana tompoko ny sosialin'ny mponina vokatra ny tsy fisian'ny rano zay miteraka tsy fahasalamana tsy resahana tsony raha ohatra ka vitan'ny fitondrana am'izao fotoana zao sy ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona ndraikitra mahasahana zany herinaratra zany ny tsy hamadika mba hoe le sakafo mba tehirizina ao anatin'ny vata fampangatsiahana olo vadika botulisme de misy vahaolana etiny zany fa zao nge zao de efa tsy na zany vata fampangatsiahana zany tompoko de tsy sakafo afaka apetraka ao ny antony na ny fahefa mividy ary tsy mipermetra an'izany tsony ny antony de satria tena le hoe raha mba misy kely apetraka io de
lasa fototra retina ho an'le manjifa azy indray efa tsy resahana tsony ny fisin'ireo entana lany daty zay miparitaka etseroa de ny fahangina ny manana ndraiky ta sasatsasany vokatry le hoe menambaniny mena zany mivadika tsindry nyresahana be deabe tamin'ny fotoana taloha nanonganana fitondrana ny teo aloha fa misy manao ampimamba ny are-pirenena misy manao ampimamba ny resaka fiarina misy fa tena mihoatra folo eniny zany zavatra misy am'izao fotoana zao nitranga fotsiny ohatran'le zavatra nitranga tely fandresahana foana moa zany hoe le tranga tetsy ivandry ahoana moa hoe fait divers ry tokora falimanana fait divers de lasa hatramin'ny orinasa mikatona piasa efa manjatony piasa aloha manjatony fa ny olona velominy zany eo ambadika eo amanarivony satria manana fianakaviany reo manana akohonany reo de etrereta ao anatin'izany le zavatra mitranga de hitatsika eo moa zany ny fivoaran'le izy hitatsika eo ny fivoaran'le hoe nokianina tany aloha no mipotra am'izao na nresaka hoe fanana tany fotsiny ary hoe tena aiza ny tany tsy misy hoe misy fibotona ataony vahiny misy hoe fanenjeha fanararotana an'leo hoe vahoaka sokajenao malemy sy marefo tena tsy betsaka eo resahana foana zany fanarahana zany manakorotana faharoso ny vahaolana fa ngatsy efa nandroso vahaolana tompoko ny avy amin'ny fanoerana hatramin'izay fa angabo tsy nomehezana sy nitsinotsiniavana sy nambanimbanina fihinana kory tam'izany fotoana zany fifidianana amin'ny repoblika de hoe mila manao dam na ny dam marany esoesona sy narabarabiana hoe inydam ka sarotra be ho an'zareo manakatra an'le izy satria tsy nivonina ho am'zany de eo ihany koa mikasika an'le hoe tamin'ny kandida tao anatin'ny fifidianana reny be ny tanàna sy nizao de nandroso vahaolana ny hoe ireo tokantrano zay tsy mampiasa herinaratra lehibe dia tokony hanao ezaka sy politika ny fitondram-panjakana hanao hoe azahoana izy ireo toy ny ataontsika hoe plaque solaire amin'ny vidiny mora de fanjakana zany manao ny anamorana ny fahatonga zany mba ahafahana fa nga zany zavatra ohatrany hoe sarotra hoany satria mety mbola mieritreritra zavatra hoe matoa resahana moa zany hoe karaha igreve zany avahany olona mivato topony olona satria ny fitakina ataon'ny olona de hoe miala n'olona le tsy mahavita tonga am'zany kely izy satria na le ny vahaolana mainka aloha am'izao fotoana zao de mazava loatra termika zany mbola termika aloha zany naingana indrindra ary mahavany olona zao de zao ary zay ngely izy satria tsy resaka fitantanana resahana be dia be zany efa antitra ny mila resaka fitantanana zao nandova ny olana ny teo aloha fa tsara tsahivana ihany fa 40 taona lasa nge nisy ambambavatra any amin'ny 7 miliara ariary igny taony jirama tena kaiza zany vola tena atao inona zany reo no aty 40 taona teo arina zao ny zavatra misy ainan'ny olona de tsy maintsy atao tonga any ihany zany rehetrarehetra zany de zao moa izy hoe aleva ny diversion maro samihafa lasa misy hatramin'ny efa miezaka mafy mihitsy manao le diversion fa manomboka tsy mandahitra tsony le izy ina le diversion la misy an'zany hoe taratasy fanarahana etsero efa resaka afo zany efa tsy mahasary efa tsy matahitra ny olona tsony zany resaka zany eo ne misy andre olana resaka makasika ny mpilalao malaza eto Madagasikara alefa nday zany tsy mitrangatranga ho azy igny koa reny tokora falimanana tsy mitrangatranga ho azy satria endrika ny hoe diversion anday nisy arena sainy olona mba tsy fantoka am'lay ndehibe an'le zavatra de zay lizy anaraka dokotsika rehefa avy eo fa eto zany aloha fa mikasika ahoana le lalana eny vato be efa tena niresaka tamin'le tompona andraikitra onivon'le commune de milaza fa tsy vitan'ny commune onio tsy zakany teti-bolan'ny commune ho ny fanamboarana an'io fa de mbola diadavana amin'ny fiarahamonatoka na amin'ny tsy miankina na amin'ny fanjakana zany amin'ny zalambaratonga mety tsaiko région ve zany sy na ny travaux publics de mandrapatonga an'izay aloha zany de mety rotsaka ihany ny orana sy ny fahavaratra de miaritraritra eo zany aloha le mpiaramonina zay ny fiarabe le eto Antananarivo mikasika ny lalana eny avato be zay zany le izy manaraka dokaka